Salamo faraka ambifapolo. Fitarainan'Ilay Ampahorian'ny olo tsy tia sy ny Sakaiza Mpamadika. Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo, Jehovah monjy azy amin'ny andro fahoriana. Jehovah hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Atao ho sambatra ambonin'ny tany izy, ary tsy mba hatolotra ao amin'ny sitrapon'ny fahavalony. Jehovah hanohana azy eo ambonin'ny farafara hitsaboana azy, ny fandriany rehetra eo am-parariany dia hovanao. Hoy izao, Jehovah mamindrafo amiko, sitrano ny fanahiko fa efa nanota taminao aho. Ny fahavaloko maniry aho ho simba ka manao hoe, raha oviana no faty izy, ka ho very ny anarany. Ary raha avy mamanga izy dia miteny zava-poana. Ny fony mamory faharatsiana ho an'ny tenany. Mivoaka iny ivelany izy ka milazalaza. Mitakoritsiaka azy rehetra mankahalahy. Misaina nisy ratsy ahy izy. Tena zava-dratsy hoy izy no ahidina aminy. Ary raha mandry izy dia tsy hitsangana intsony. Eny, ny sakaizako izay nahatoky ahy sady nihinana ny aniko no nanangana ny ombelahatongony hamely ahy. Fa ianao kosa Jehovah mamindrafo amiko ka atsangano aho mba hamaliko azy. Zao no afantarako fa mankasitraka ahy ianao dia ny tsy anakoran'ny fahavaliko aho. Ary ny amiko dia manohana ahy amin'ny fahitsiako ianao ka mampitoetra eo anatrehanao mandrakizay. Isaorana ane Jehovah Andriamanitry ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen dia amen. Tahaka ny diera mihanahana maniry ny rano anony no aniriany fanahako anao Andriamanitra. Mangetahetan'Andriamanitra ny fanahako dia Andriamanitra velona. Raha oviana no ho tonga ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko no fiahiko andro manalina amin'ny anaovany ahy hoe aiza Andriamanitra ao. Izao zavatra izao no tsarovako ka ahidiko atao anatiko ny fanahako. Dia ny nandrosoko niaraka tamin'ny maro sy ny tariako azy ho any amin'ny tranon'Andriamanitra. Nanao feo mioby sy midera dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravoana. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloko atao anatiko? Manantenà n'Andriamanitra ianao, fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Andriamanitra mitanondrika atao anatiko ny fanahiko. Zany no ahatsiarovako anao eo amin'ny tanin'ny Jordana sy amin'ireo Hermona ary amin'ny tendrombohitra mizara. Ny lalina miantso ny lalina noho ny firondroan'ny riananao. Ny onjanao rehetra sy ny alondranonao efa nanafitra. Jehovah andidy ny famondram-pony noho ny andro, ary ho amiko noho ny alina ny firana azy. Dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izao amin'Andriamanitra vatolampiko. Nahoana ny nanadino ahy ianao? Nahoana ny mandeha mijoretra noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako ny fandatsa ny fahavaloko ahy, ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitra ao? Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? Ary nahoana no mitoloko atao anatiko ianao? Manantenà n'Andriamanitra, fa mbola hidera azy ihany aho. Izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Afaka vakitsika eto zany rehefa avy eo momba ny Solomona raha ilaina fa Solomona zany volamena daholo ny tao an-trano, ny petrahany, ny andehana, ny volamena daholo ary ny fitafiany tsara tarehy. Nefa ny voninkazo tsara. Dia ozy izy, ianareo nefa ozy izy mihoatra noho ny voninkazo. Zany hoe ny olona izay manara-dian'i Jesosy zany dia précieux. Satria mitafitafiana avao. Ny olona atao batisa zany dia mitafy an'i Kristy. Io fitafiana an'i Kristy io mazanak'Andriamanitra anao. Io fitafiana io tsy voavidy vola amin'ankarena. Tsy le fitafiana mpanankarena mandeha mivavaka rehefa lady, fa fitafiana avy any an-danitra. Dia ozy izy toy izao nge
andiny fahavaloambolo arany ahitra izay any atsahana io nefa hatao ampatana rampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy maika vafa ianareo ry kely finoana koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotroanareo ianareo ary aza mianahana fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra mpitady izany rehetra izany fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany kanefa katsao ny fanjakany dia nampy ho anareo izany zavatra izany napetraka Jesosy tsara mihitsy fa ny jentilisa dia fatra-pitady fatra-pikatsaka ny zavatry ny tany ny fiangonana amin'izao ry havana mahalalo amin'ny tompo ho tsanao ny fahavalonao ho feny vola ianao ho rakofana volamena ianao fatra-pitady an'izany rehetra zany ny fiangonana jentilisa nefa ny fiangonana jentilisa dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny efa foa dia ampianarina hoe tsy maintsy mitafy ny fitafiana any Kristy ianao zay vao miditra ny fanjakan'Andriamanitra dia ozy izy ny tompo kanefa napetra an-tsara mihitsy le teny kanefa katsao ny fanjakany dia nampoanareo zany zavatra zany lay secret zany rahalahy dia mila miditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ianao raha tsy tafiditra ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra ilay fiangonana manao batisa dia tsy hanampy azy ny zavatra rehetra fa raha ohatra ka jentilisa ianao dia hikatsaka ny zavatra rehetra ny androm-piainanao fa raha ao amin'i Jesosy ianao dia anampy anao ny zavatra rehetra deux choses différentes apetraka ny tenin'Andriamanitra tsara mihitsy hoe dia anankiray raha ohatra ka fiangonana jentilisa ny vavahanao aladista ny mpanao afisy ireny dia ny androm-piainanao lany andro ianao dia hikatsaka ny oarena io hitady ianao fa tsy hahita fa raha ohatra kosa ato ny fanjakan'Andriamanitra ianao zava-miafina be zany resantsika zany dia ozy ny ten'Andriamanitra hanampy ianao aza reo fa nirainareo izy mahalala fa tokony ho anareo ne zany zavatra zany mihitsy zany ny bazy mpampianatra eo mantsy nahaverin'olona hoe ny olona zany mieritreritra hoe misy moa zany hoe misy matériel dia misy ny esprit aram-panahy dia ny olona zany mieritreritra hoe tsy afaka hiasa am'le matériel ty nefa ny fanalo zay vao matériel hoe teny Jehovah misy ny lanitra sy ny tany efa fanalo izy zay vao nisy zay ny olona mamaika ny olona ny angalatra paiso fa tsy mieritreritra hoe miraraka ho azy any io rehefa avy eo azonao tsoponina fotsiny io tsy mitovy zany zay zavatra zay ny zanaky ny fanjakana dia mihoty zay tsy namboleny satria hanampy azy ny zavatra rehetra mihinana n'izay tsy namboleny na ny sasarany tanana izy fa ny jentilisa dia fatra-pitady an'izany ankana kita raha hoe angalatra dia ataony le izy ary zay ny problème amin'ny fiangonana amin'izao forsena le olona hanao fisainana jentilisa hikatsaka n'le arena fa tsy hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra zay manome maimaim-poana zavatra rehetra eo koa zany le hoe privilège ny mahazanak'Andriamanitra anao rehefa avy eo satria omeny rainao maimaim-poana rehefa tafiditra ao anatin'ilay fanjakana ianao Jesosy eny no teny hoe za ozy no fidy anareo fa tsy anareo no fidy ahy miverina kely amin'ilay resanao tamin'ny voalohany hoe nanarato olona tsika dia tonga le olona dia Jesosy zao ny akabeazany apôstôly fahiny zao dia mpanarato ny fandraisantsika teto hoe Jakoba sy Jaona dia niraisina teny amoron-dranomasina rehefa teo ambony sambo anarato ry Petera mpanarato dia ozy Jesosy rehefa avy eo hoe andao izy fa ho ataoko mpanarato olona indray anareo ny mpanarato trondro rehefa ny amin'ny ranomasina miainga vao maraina amin'ny roa maraina amin'ny ray maraina fa nisy fotoana ry Petera tsy nahazo trondro na ray ary fa Jesosy ny tonga teo dia niteny hoe arotsa ihany aloha dia ny gideny Jesosy ny trondro ho ao anatin'ny arato ny Petera i Jesosy zany ny zavatra rehetra ny fidy an'ilay fitahiana fa ny fidy an'ilay trondro lay olona mba ho ao anatin'ny araton'ny Petera ihany koa Jesosy dia tahaka an'izay reto olona zay vita batisa reto hoe no fidian'Andriamanitra ho isan'ny ankonan'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakana fa tsy lay olona no ny safidy hoe za hisisika ao marina fa misy ihany zay hoe mitsangana dia mandehana fa matoa izy tafiditra tao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny ray no nifidy azy dia ny dirige azy tao anatin'ilay arato ny fanjakan'Andriamanitra le ana ty mpampianatra ohatrany tena mahafinaritra be leo amin'le 25 teo 12-25 teo hoe misy zava-panahy ohatrany hoe tsapako zany hoe ary iza moa ao aminareo raha manay aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely aza koa raha ny kely indrindra aza tsy hainareo nahoana no manany amin'ny sisa ianareo ohatrany hoe tetezan'Andriamanitra hoe
le zavatra le zavatra ara-panahy le hoentiny eo zany le ohatrany hoe raha te hampitombo ny andro iaina tsisy mahay an'iny fa Jehovah'Andriamanitra mametraka zany Jehovah'Andriamanitra hoe aiko ny zavatra sarotra indrindra ka nahoana ianareo no manano zavatra mora indrindra dia ny amin'ny hoaninareo sy ny amin'ny zavatra ara-materialy poma ve efa namitaka tany edeny iny azonao mbola iny ihany mbola isairananao fa ny tompony dia mamitaka tsara diakony enoy tsara fa ireto olona natao batisa reto dia ny kalifin'Andriamanitra précieux aussi tsika to sady fanomezana ho an'Andriamanitra reo olona rehefa voatsika mbola mizaka momba an'iny fa hoe andiny faharoa amby 30 nge vakeo tsara ny hoe inona ny classification nreto olona tsy ohatrany hoe nitety fiangonana enina zay vao tonga tato ny FM fa be dia be zany isan'ny olona atao anatin'le enina raha ohatra ka atao calcul nefa tsisy namaly vokatra mihitsy ary tsy izy rery fa ny akamaroan'ireo olona lidrandreo batisa ronao zany dao andiny faharoa amby 30 alika toko faharoa amby 10 amin'ny anaran'i Jesosy aza matahotra riondro vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana am'dio ny fanananareo ka manaova fiantrana manaova kitapom-bola tsy mety hotonta ho anareo dia arenany an-danitra tsy mety holany zay tsy azo ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba ny any amin'ny farany anomboako anazy ny arena azo avy amin'izao tontolo zao ny fomba anazahoana azy dia fomba fisaina n'izao tontolo zao afetsifetsena business-tsero tsy mazava tsara tozy ny tompo kalalao reny kalalao mora lany kalalao fa mikatsao izy dia amidio ny fanananao rehetra zany hoe katsao zany ohatrany hoe koro ohatra lay fanjakan'Andriamanitra amidio ny fanananao hanaovanao n'lay koro mba hahafahanao examen hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany mettez tous les moyens à votre disposition zay zany izy raha ny teny vahiny mametraka ny moyen rehetrarehetra ianao hahafahanao mahazo ny fanjakan'Andriamanitra satria rombao ataovy zazahoana ho hidiranao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra io dia katsao koa ny fahamarina miteny hoe manaova investissement any ao amin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra satria manaova kitapom-bola tsy mety ho tota ho anareo dia arena any an-danitra tsy mety ho lany hoe miinvestiseva ao amin'Andriamanitra satria mitoy eo ny hoe ao amin'izay misy ny arenanao ny misy ny fonao izy izy ny tompo dia raha miinvestira zany ianao ka mametraka izy tsy hoe ny fanananao mametraka ny fanjakan'Andriamanitra ho arena ho arenanao dia ao le izy hoe manana fanjakan'Andriamanitra ianao dia apetraka hoe za manana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka miinvestira manolotra ny tenanao sy ny ainao sy ny mombanao rehetra ao anatin'izay investissement zay ianao dia manana arena tsy mety simba sy tsy mety loha satria ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary rehefa tonga ao ianao tozy izy ny ten'Andriamanitra hanampy anareo ny zavatra rehetra raha lasany ambavy malala napetraka ny tompo amin'reto olona reto nafoy ny fiainana misy an'ireo manao asa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ohatra mety nanao fiainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa navelany avokoa izany rehetrarehetra zany fa hanantona ny Jesosy izy teo izy ny tompo amin'izao sisy zao asa manota intsony fa andao hiverina aminao ny ratsy ny teo aloha zany hoe nisy ratsy zany nandehana ny teo aloha zay tsy hiverenana ntsony reto olona natao batisa omaly reto hiala amin'ny ratsy niala tamin'ny ratsy marimarina kokoa dia hiditra amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia ny qualification reo amin'ny 32 diakona zavady manao hoe aza matahotra riondro vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana zany hoe ny ray any an-danitra mihitsy no manome no sitra ny anome cadeau anao reto omaly reto zany nomena cadeau du ciel cadeau avy any amin'Andriamanitra lova tsara indrindra ozy izy tsika malagasy omaly zany reto olona reto dia noentin'ny apôstôly ny présentena teo amin'ny vavahadin'ny lanitra reto misy zanaka vaovao reto misy zanaka atao mpandova ny fanjakan'Andriamanitra fatran'Andriamanitra ary vavahadin'ny lanitra ozy izy Jakoba ka zany hoe ity fanjakan'Andriamanitra ity zany raha latsany mbavy malala dia tao amin'ny lapambo mamory ny vavahady omaly voay ny vavahady hidiran'ny firenena masina zay mitana ny fahamarinana omaly nandondona dia ny voaina nangataka dia nomena nangetahita dia nisotro moaimam-pona tamin'ny ony ranonaina reto olona be da be ireto nianatra ndritra ny fotoana maro reo ary reo mifaizan'ireo baiboly lalina be manana connaissance biblique mihoatra lavitra no pasteur mandehandeha tseroa reo repitory teny an-dalana reny tsisy atokony reny raha mifanena amireo satria nahoana na latsaka tao am-pony ilay fanjakan'Andriamanitra dia ny anaran'ilay fahamarinana important be zany ry mpianatsaina ny anaran'ilay fahamarinana dia nataony mise en application maly ny finoana ny Jesosy sy ny fahamarinana dia noentiny apôstôly ambavaka reo dia nametratana an'ireo maly tiana ny tena important be diakony
rehefa natao batisy Jesosy dia nifady any 40 andro izy aloha dia rehefa misy to hoe dia nifady any 40 andro izy raha avy eo zafady fa taoriana batisy fa izao ny zavatra nisy rehefa natao batisy Jesosy dia nisy famantarana ny seo tao dia hozy izy Jona ahoana nafantarako fa izy no izy dia hozy izy Jesosy hozy izy Jehovah se hidirany tsy hidinany voromalala no izy ny voromalala dia endriky ny fanamasina endriky ny tombo-kase ny fanamasina zany hoe teo amin'ny Jesosy ihany napetraka ilay voromalala i Jesosy le mpanao batisa ny fanamasina sy ny afo izy lay endriky lay sinina famantarana zany voromalala vao mintsaka hoe voromalala tsika dia tombo-kase ny fanamasina ka ny anarany reto promotion reto dia voromalala zany hoe nomeny apôstôly zany le anarana hoe voromalala ametrahana hoe ao amin'ny fanamasiny reto atao tombo-kase ny fanamasina ao amin'ny lapany fahamarinana ary rehefa tonga teo amin'ny Jesosy le voromalala dia nisy feo tonga avy any an-danitra hoe ity ny zanako malalako zay sitrako izy no enoy teo maly koa zany nataontsika hoe reto nateraka indray reto dia misy ten'Andriamanitra amin'ny teny an'izay hoe lasa zanak'Andriamanitra ry zareo ary sitrak'Andriamanitra le resantsika teo hoe nanao investissement tao fanjakan'Andriamanitra no torotoroana tamin'ny teny fahamarinana nandritry ny enim-bolana na fo zavatra be dia be tena amin'izao tontolo izao ry zareo dia lasa niova olombavao dia nateraka indray tao amin'Andriamanitra tozy ny ten'Andriamanitra mbola misy assurance ane le investissement zay ataonao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria miteny hoe tsy azo ny mpangalatra io zavatra ny investisenao io ary tsy misy kalalao manimba maharitra mandrakizay ary mateza arena tsara sady mateza ao amin'Andriamanitra lay investissement ara-panazy nataon'olo tsy resa-bola ny resana eto fa le fanolora-tena nataon'le olo hoe zany olo tena ho an'Andriamanitra ho lasa zanak'Andriamanitra ho ankonan'Andriamanitra ary ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra assurance hoe tsy azo mpangalatra kitikitiana ianareo rehefa lasa ao anatiny io tsy lany kalalao any ianareo rehefa tafiditra ao anatiny io fa mandrakizay eny miaraba ny vita batisa rehetra zany tsika promotion voromalala fa nadiny ny araban'zareo teo mahafinaritra be ary ny zavatra misy dia zava-panala hoe voromalala dia Jesosy manambara koa zany fa tena efa akaiky ny fahatongavan Jesosy amin'izao andro faran'izao satria zava-panahy miafina ny ao ambadika an'iny ary reto promotion reto mpampianatra koa moa tany rehefa nandray fitenenana zareo idiakona dia ozy izy hoe ozy lay ray aman-dreny anankiray efa lehibe ny tena izy hoe zay ozy izy tena nakany amin'ny fiangonana hafa fa kay le tany nandehanany tany tsy izy fa tato izy ny tena fahamarinana misaotra anao ray aman-dreny apôstôly izy fa nampahitanao ny fahamarinana izay ary faly izay fa vovonjo ny fanahana izy tsisy ny teny mihitsy hoe saotra apôstôly fa dia hitanay ny sorosa ny vola azonareo tsisy zany tenenina fa hoe ny fahamarinana napetrany mihitsy zany hoe nateraka tamin'ny fahamarinana reto olona reto diakona nateraka indray zany hoe olona vaovao izy ary na fijeren'zareo dia hitanao mihitsy hoe olona tsy manota zay zany vao mijeren'le olona ianao hoe madio ara-panahy madio ara-pisainana ary tena mety ho azy ny fanjakan'Andriamanitra za zany te hiverina kely mizavatra ny seomaty mahita an'le nametrany apôstôly tanina daholy aloha izy rehetrarehetra ohatran'ny zatra nafinaritra be mihitsy somaly zany zay zany zavatra voalohany nametrany apôstôly tany daholy ny lehilahy rehetrarehetra dia ny vehivavy rehetrarehetra dia taorinan'izay zany vao maika niakatra ny degré vavaka zay vao niditra atao anatin'ny rano ho atao batisa tsy rairay zareo reo miditra anaty rano zareo dia orakoraka foana moa zany ohatran'ny tena fety be foana zany fa fifaliana be rehefa ohatran'ireny dia tsy mitovy amin'ilay hitanao any amin'ny télé alleluia alleluia tsy zesta teknika zany io e any amin'ny jiramany misy geste teknika fa aty tsisy geste teknika satria mety misy délestage misy de lumière fa atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia fahamarinana sy fahazavana ary fifaliana amin'ny fanamasina satria zay ajoboko anaty rano mivoaka avao dia teny amin'ny teny tsy fantatra ataony Jesosy batisa ny fanamasina fa tsy ny olona manao azy aloha azavaiko tsara fa misy nuance ny batisa ny rano dia Jaune zany hoe olombelona ny manao azy
fa mibatisa amin'ny fanamasina izy zao izy manao batisiny raha mifanamasina tsy mendrika mahany fehikapany akory azy aho izy ozy maherino za nefa ho jesosy amin'ny fanjakan'andriamanitra tsisy lehibe noho ijona nefa jona ny tena hoe za mbola kely maherino za kely tsy nany mahany kapakapany arafehikapany ambany indrindrany amin'ny jesosy mendrika akory amin'ny ataontsika hoe resaka niveau zany nefa fahalebiazana mihitsy tena enjana zany zavatra ny tompo zany tena tia metraka amintsika hoe mahery ny tanan'andriamanitra mahery ny fanamasina ary mbola misy amin'izao andro faran'izao ny fiangonana zay mampitonga ny olona eo amorony rano felasasatra ny boky ny apokalypsy 22 aoka isotro maimaim-pona amin'ny ranonaina ny olona izao androm-piainantsika izao atao amin'ny FM fois misy hitondranao eo amorony rano felasatra manana lanjam-pinoana ny FM fois azahoanao mibatisa ny fanamasina tahaka anay ihany keo fa zay hitanay sy ambaranay sy ainanay de zarainay amin'ny olona ary zay ny antony radio afahana ny radio FM fois ny radio évangélika sabatista voalohany teto Madagascar ary raha sitrapon'andriamanitra ary zao de afaka ora vitsivitsy de isy radio FM fois mitsangana hito anosy Belleville efa ny amboriny rano genesareta ary zareo zao tsika miteny zao mepita ny ankify maketya inona misy teo hoe maketsy amin'ny nosy Belleville efa tokony tonga izy zay mety efa tonga ao nosy be izy zay mirary soan'ny radio FM fois nosy Belleville raha sitrapony tompo miankina amin'ny problème technique mbola orambe any zao de rehefa maimaina de mametraka ny équipe technique rehetrarehetra mametraka ny radio raha sitrapony tompo de haneno ito anosy Belleville radio FM fois voalohany aty andafy no ty ampitan-dranomasina mila zotra amin'ny 5 décembre fa fianatra mila zotra amin'ny 5 décembre vokatra 5 décembre 1986 raha voatsika mbola miresaka n'iny zavatra manahaka ray manokana fa ny tena tiako atongavana de tsotra ity osy ny fanamasina atao amin'ny FM fois ty de ny safidiny tompo manokana ny tompo malala ny ondriny de ny meny tompo ny mpanompony la hoe zakanao ny fahamarinana de torio de rehefa nitoriana de asiana vokatra fa tsy kiraro izy ity ka deradera fotsiny de lenany fotaka raha vao de simba tsy zany le izy fa ny FM fois zany de hoe mitondra objet précieux ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina de mifanamasina avy amin'Andriamanitra de zaraina amin'ny olona mianga efa mialitary io de zaraina miparitaka amin'ny olona rehetra izay ao anatin'ny fiangonana ny tena mampiavaka atsika amin'ny fiangonana rehetrarehetra hatramin'izao sy ny noavy de hoe lay tenin' Jesosy hoe ny siny tota hozy izy Jesosy tsy azo asiana divay vaovao fa tsy maintsy siny hoditra vaovao no asiana divay vaovao de zay no mahatonga ny FM fois mampianatra foana le hoe tsy maintsy ateraka indray aloha torotoroana miteny fahamarinana zay vao asiana divay vaovao ny olona anankiray fa raha vao ny siny tota hozy izy Jesosy no asiana divay vaovao de vitrany iny de very le divay eo mantsy misy zava-miafina enoy tsara ary mpiananjaina ny zava-miafina zany tereny diakony zany sady dessin animé izy zao ny zava-miafina ny tompo miexige hoe raha misy dovay de ataovy ao anaty tsiny hoditra vaovao zay fa ny zao to de atanatanao ny vavanao de feno divay azonao zany le izy lasa ohatrany hoe cache-toi ici izy crime commis ici cache-toi ici vite cache-toi dans ma bouche zay zany le izy tsy zay le izy fa ny divay atao anatin'ny tsiny hoditra vaovao andao mbo arahantsika aloha vedety ny resezaka niaraka tamin'ireo ny interview zany de niarana tamin'ireo olona ny impression tamin'ny maly raha voatsika ny évoluer tsikelikely anana ho hitatsika eo ny toendry andao ary